Fa nisy kosa moa ny didim-pitsarana izay nivoaka ny volana novambra lasa teo momba indrindra ny onjam-peo Radio Free FM sy ny mpanao gazetiny. Nisy ary ny fanazavana izay nentiny maître Andry Fiankinana Mpisolovava ny Rakotondrazafy Lalatsiana sy Razara Pierre Fidèle mahakasika indrindra an'izay androany tolakandro tetsy amin'ny tetsinamotana tetsy amin'ny foibe ny Free FM nisy ary ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony. Ho anay dia tsy manan-kery amin'ny endriny rehetra ny didim-pitsarana navoaka ny 20 novambra taona 2024. Fitsarana izay tsy natrehany olona rovako araka ny andalina fa 770 amin'ny code de procédure pénale hoy ny maître Andry Fiankinana Mpisolovava any Rakotondrazafy Lalatina sy Razara Pierre Fidèle mpanao gazety ao amin'ny Radio Free FM raha nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety izy tolakandro io tetsy amin'ny foibe Free FM tsy namotana. Ny avy aty aminay moa zany dia nisy tokoa ilay didim-pitsarana nivoaka tamin'ny 20 novambra 2024. Izy io dia didim-pitsarana tsy mifanatrehana, izany hoe jugement rendu par défaut. Dikan'izany moa zany dia hoe tsy voanjo, tsy nandray taratasy fiantsoana ny voapanga izay nisy efatra izy dia samy voasazo telo taona an-tranomaizina sazy miantra dia nididina ihany koa ny hoe confiscation, izany hoe fanagiazana ny matériel ny station Free FM. Izay zany ilay didim-pitsarana ka tahaka anareo koa dia izahay koa an-gazetiny nahafantaranay an'izay didim-pitsarana izay. Dia ny fanapahan-kevitra moa rehefa niresaka tamin'izy mianadahy dia hoe alao atao ilay opposition, izany hoe fanoherana ao anatin'ny 10 andro zany izay afaka manao an'izay. Araka ny voalazan'ny lalàna koa moa zany dia ny article 397 ny code de procédure pénale dia heverina ho toy ny tsy nisy ilay didim-pitsarana mandra-pisy indray ny didim-pitsarana mahakasika amin'ilay opposition izay ho ataonay. Ho an'ity mpisolovavy ity tokoa dia tsy miatra ity didim-pitsarana ity. Efa nahazo fanafoanana sazy tokoa reto mpanao gazetiny Free FM reto araka ny fifanarana natao teo amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny fitondrana misy ankehitriny tamin'ny volana oktobra 2024. Manontany tena araka izany ity mpisolovavy ity hoe maninona no tsy nisamborina na nampetsona Lalatina sy Fidèle hatramin'izao kanefa voalaza fa nisy didim-pitsarana nanakadra azy telo taona navoaka tamin'ny 20 novambra 2 volana taorian'izay.